Toanao ange aho. Toanao ange aho. Toanao mihitsy. Maniry ny ampita amin'ilay taranako, izay rehetra ananako, izay rehetra haiko, izay takatry ny saiko sy efa nity haiko. Ray aman-dreny ange aho. Ray aman-dreny maniry no avin-janako, ho sambatra sy ho tretrika ho tomady sy ho tafita. Nefa indrisy mantsy, tsy fidy no ahy sy tsy sitrako aretina no hita. Ka fa naintainana no indro nampitaina tamin'ny sombiny aina. Tsotro zao nanapoka, tonga ka mamatotra ty aretina iray. Tsy tiana, tsy nirina, sady zay indray tsy hita raha tsy efa notiliana. Drepanositosy, drepanositosy. Tsy hita ho tandremana na koa ialana. Aretina manafika, aretina tarazo, mifindra manaranaka. No indro fa mahazo mampijaly ny taranaka. Mba tsapanao ry, mba azonao an-tsaina ny fanaintaina ny hoe ray sy reny. Rehefa injao fa reny, ny tolokonjana ny mijaly, mitaraina, tomany, fa marary ny any anatiny any. Toanao nge aho. Toanao mihitsy. Mikely aina fatratra ho an'ny sombiny aiko. Tsy ketraka ao anefa. Mbola manana anareo manohana tsy ho kivy. Fa io aretiny io tsy atao ampatahotra. Ny drepanositosy tsy avelantsika anembana. Ny fanampinareo ny toana andrandraiko hanala fijaliana izay zakainy zanako. Fa toanao nge aho. Toanao ihany. Zaza sy ankizy tia mikarenjy. Te hiadana finaritra ho falo ombieny. Mba mety isy ve karaza mamikely hanono ny aretinay izay mbola kely. Mba mety isy ve karaza kilalao afahako mitsinjaka mifaly toanao. Izaho angetsy kamo na hoe malaky hianatra fa marary any vatako. Za tsy mahafantatra. Ka rehefinjay natao irony fitiliana hainy aretikony drepanositosy, drepanositosy, tarazon'olovaina. Tsy mety sitrana saingy azo mba koloina iaina tsara ihany fa mila fitsaboana. Fa toanao nge aho. Toanao ihany. Toy ny olona rehetra te hiaina tsy mijaly mandritry ny androm-piainako. Fa aretina mandazo raha tsy voatsabo mahafaty. No miatraka itarainako. Toloro fifaliana izarao fitsikina ireo marary zoky, zandry ary zanaka. Mafy kora mafy ny olana zakainy, ny fanafody ilainy, ny fampaherezanao. Drepanositosy, ireo manana ny aretina mila misotro rano. Ireo marary rehetra ampioso mba toano, satria aretin'io dia azo alamina. Ka na dia lafo aza ny fanafody hoanina, dia noho ny marimarina, fa ilay fiarahamientana vahaolana azo entina. Ny aina tsy mifametra, satria raha fahafatesana dia indro fa mahazo ny olona rehetra. Koa ny fitsinjovana ireo marary mizaka ilay aretina tsy ho avakavahana dia indro fampiononana sady fanafahana. Koa misaotra anao sahady maneho ilay tolo-tanana. Ny Eja ny 12 Novambra 2020.